Salama sat salame. Salama sat salame. Salama sa salama tuko manasana. Anara kanti baba. Baba wansari baba wansira. Baba wankira chimitanila. Ya salama tuko. Ti salama rivoka malagasi. Ti salama satire samparasi. Ti salama tfal tsaravravo. Quand le chat n'est pas là, demandi volavo. Ti salama ry mpanao politika maloto ohatry le tanànatsika. Aleo misoroka tozay mitsabo tatasika. Aleo arary de omena antibiotika. Ti salama ry mpivavaka isa-tokony miziriziry amin'ny heviny ka samy teo tompony. Fiangonana madio voakarakara fatratra fa vao mivoaka efa ndohalika ny rano tatatra. Ti salama ry mpiasa isan'ambara tongany tsy mba ho an'ny maro fa ho azy ihany ny tombony. Tsy mahay mandray kila motomototra lava ny lozantsika ny tava mitadiava asa hafa. Ti salama rankizy madinika ianareo nga manao rasana andinika nefinareo tsy nozarina tamin'ny lalana tena izy fa nozarina tamin'ny lalan'ny krizy. Pesta eto Madagasikara courage fanazaza mbaleo an'ity tantara raha fanja sy ny sekoly katolika ny rainy tsy mifanaraka amin'ny daty fidiran'ireo mpianatra 6 novembre hoy ny ministera tsy nanaiky zany hevitra tapaky zany mopera ataonay 25 octobre ny anay amin'ny anaran'ny ray zanaka sy fanahy direction diocésaine des écoles catholiques na didaiky moeto le rafitra tsy manaiky satria tsy mazava on le fiamorana matetika ataon'ny ministera amty rentrée scolaire mo maninona hoy izy reo amin'ny sehatra hafa samy misy riska ihany nefa reny mbola miasa hoy ny père Ludovic arandrena toandro ary niditra tokoa reo mpianatra tsy sangisangy malalaka ny didaiky ho inga Paul Rabary fa le fiamorana ozy arovana reo mpianatra tsy arary nefa tsy izay ny hevitry ny didaiky sy croix rouge hoe tsy any an-dakilasy ve ny ankizy no erendozy araky ny filazan'ny mpanarabo avao de hoe anairana ny rafanja matoa izao natao proof koa zao fa zay tapaky ny fanjakana azo tsy arahana ihany misy tsy andairan'izany raha zany no izy na rafanjany tsy mavita na ambony lalàna ny sekoly katolika mo ty fanjakany tinga mo de tena hoe laika fa tsy laitra koa ny ara-panahy aloha eto amintsika iolony amin'iny mitoy ihany ny tantary vadika any amin'ny ministera mponina andray ary mietsika ary zareo amin'le asa tana maro tarianiza mo fa io ny tiana realy taorian'ny nosy varika sy mananjary zareo de nandefa raha fangana manakara tetika asa imo travaux de haute intensité de main d'œuvre io maro olona dimanjato no netsehana amboly manampy sy irony antsona hoe penjirony akora ilaina amina asa tanana samihafa na tsina arona na satry ary mahazo 10,000 isan'andro isan'olona zay rehetra mirotsaka mamboly amporisihana manokana amin'izany ny vehivavy ary nomena fitaovana sy fanampiana sahazy sehatra azo ivelarana tokoa ny asa tanana zay no antony ambolena ny akora lora namana erezo ahavita tena fa tsy andro poly atrano meo fitaovana izy amokatra mba anam-pahefana vaovao manaraka nandeha ny fioly retsy fa nisy ny varotra ny villa Elizabeth toerana mipetrahan'ny profesora Zafy nisy ny varotra ho ny arefa lafo koa izara le mpanararopaty zany misy milaza fa hoe namidy mifanjakana filoham-pirenena teo aloha mony tenany ka zay no nahazony an'ity trano zay ny toerana nandeha ny feo nandeha ny soratra fa hoe namidy zany ka miandry mimpanaradia azy anao fanambarana hoe iza no ny varotra sy ny vidy de ohatrinona lazao marina fa aza velangina tokafy aloha itsinjovana ny any aoriny ainao ihany fa ady ane ny rime Yo. Ngela asa zavatra milay be. Kozy. C'est repas fa? Magique. Aiza, tô sérieux? Tena hoe ato mihitsy ve zany? Ireo ane tsy mana compte bancaire nefa tana afaka maka vola Aiza. miaraka amin'ny BFV sy M-Voula. Midira amin'ny menu M-Voula, safidio ny M-Voula, aveo safidio eny amin'ny table BFV, ampidiry ny code secret anao mba azonao SMS misy ny code temporaire. Tsindro ny bouton M-Voula eo amin'ny tab ary arao ny toromarika angalana ny volanao. Wow! Lehibe kosa prévendria zany zao. Mangataka code temporaire amin'ny alalan'ny téléphonanao M-Voula. Tsindro ny bouton M-Voula eo amin'ny tab mba ampiasanao ilay code ary arao ny toromarika mba angalana ny volanao. M-Voula, tsotra, haingana, azo antoka. Tonga soa eto amin'ny Korea Automobile.
Korea Automobile dia mpanafatra sy mpivarotra kojakoja sy fiara avy any Korea Atsimo, Hyundai, Daewoo, Sangyong, Kia. Efa 10 taona izao ity orinasa malagasy ao anatin'ny Infinity Group ity no manolotra sehatra hividianana fiara manara-dalàna sy anaty fitokisana tanteraka lavitry ny aya. Raha tia hita ireo tolotra dia tsy dio ny page Facebook Korea Automobile Mada Infinity. Tranokala www.madainfinity.com. Natongava mivantana aty amin'ny showroom ety Ambodiady, lalana digy makany Ivato. Korea Automobile, fiara koréenne tsara kalitao, azo antoka sy mamitaka. Réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia, domiciliation, création et modification de votre société, domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia, domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar. Ni marina zapangina, aleo hitan'ny havany, misy nefa maty anampina ndray ny vavany. Ka zay moa le fahalalana iteny zay ka lasa mamely tena raha anampim-bavandray. Marika tatandraza liany laza hoe ho faty, de mba nahemitra ndray koa ny azy ny daty. Efa nanao veloma farany tamin'ny volana Jolay, fa nahemitra amin'ny volana Desambra andray. Angamba mbola iandry dekre avy any paradisa hoe ahemitra Desambra ny rentrée. Fa ty koa ny tena nampimena vokany tamin'ny Facebook reto sary be dia be. Ty misy sarina roplanina napetany teo sariny, de hoe tany andafony izy tiany olona tany. Hevitra ny olona dondrina kosa zoky tsy rariny ny loza, de mbola misy mpanaraka izy maro. Rehefa hivavaka ianao mazoto, fa ny fiangonanao madio manodidina maloto. Tsy ho azy rery ihany zany fanty zany bainina, arahoasany finoana so wainina. Vaovao ny regasy miaina any ampita, solo tena zareo zao ny tonga eto amintsika. Ny eo natao amin'ny village voara andotapenaka, ny tafatafa ny fanakalo ny resadresaka ny oena. De mianatra sy miasa any ampita any, de tsy adino manome kely ny aty atanàna. Ka na any azono ny vatany, aty foana ny fony, ka mprisiany zareo aty kokoa no ampiasa voly. Ny resaka fifidianana koa voaresaka, mba ho afaka mifidy na tsy eto aza mipetraka. Mila mihetsika zany reo maso ivontsika, ze aza de miavinavina fa mba mitsikitsika. Reto ndray de tena vahiny avy any andafy mihitsy, tsy miteny frantsay fa kosa miteny anglisy. Vahiny manakaja avy any Angletera, satria hoe misy fankalazana anniversaire. Feny ronja-taona hony zao rakotina, ny fifandraisana ara-piralaina teo a Madagasikara sy Royaume-Uni, ka tongy princesse Anna sy Sir Timothy. Taranaka mpanjaka avy any Angletera any, anao vacances de peste na mafana tokotany. Gaga mipandalo hoe izandray mialany, satria ny vahoaka sady tsy vahiny no tsy manakaja mifanjakany. Fandao mba hitodiana kely alohany tantara, ndraindray komba sina cours d'histoire. 1817 nanomboka ny fandray Gasikara sy Angletera tamin'ny alalan'ny missionnaire. London Missionary Society, missionnaire nampafantatra antsika ny Kristy sy ny abidis politika sy ny tafika sy ny sisa, ka tonga tam'izay ary ny anglisy maronisa. Tam'izany fony mbola nanjaka radama voalohany ny frantsay tsy lavitra, fa teo ihany samy nijery zay tombotsoa mety ho azo amin'ity tany. De reo fa mbola eo ihany zareo mandrakandroany. Tsara ho fantatra ny tantara fahiny, azonao zay zava-misy ankehitriny. Anomanana zay mbola ho avy any aorina, inona ny tokony arina, inona ny tokony ampina. Vaovao manaraka, vaovao avy any ivelany a, fiandrasam-paty tena ela de ela ny azy. Eritao taorinany nafatesan'le mpanjaka, tany mihitsy zay vao naleviny fitakaka. Nidorana moa zany zay ny fomba taniny, sy araky ny finoana zay manjaka eo aminy. Mpanjaka ny Thaïlande Bhumibol Adulyadej efa maty tamin'ny Oktobra 2016. Ny mpanandro no nanapaka le daty hoe eto vao dorana ilay mpanjaka maty. Enjany zany mariny, eritona ty aorina raha taty zany efa bobe volam-pamangulo. Fa malagasy tsara, malagasy mahay, malagasy mivoatra, zay ihany nenay. Isy etsika toato anapirofonan'izay, etsika hitanao zay zavatra rehetra amilay. Lay tena be Wavy Tsoele, safidiko numéro 1 malagasy, tsy makaratsy première place eto an-tanàna hatrany andafy. First, misaotra toko misaotra anao, nanaraka an'ity vaovao. Vaovao antsary, vaovao antsira, vaovao ankira tsy mitanila. Misaotra toko misaotra anao,